Androany no nanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny mpanjifa mifanindran-dalana amin'izay dia nisy ny hetsika izay nokarakarainy ny tambazotra nasionaly ho an'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa sehatra maro ary lohahevitra maro no isanodinihana tao anatin'izay hetsika izay. Samba ny eto Madagasikara ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ireo mpanjifa. Isan'ny tompon'antoka amin'izany fankalazana izany indrindra ny tambazotra nasionaly ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Tamin'ny androany dia nampahafantatra ny mahakasika indrindra ny fanekena izay nisoniavin'ny firenena malagasy ny amin'ny fampiarana ny zon'ny mpanjifa, ny tambazotra izay miaro ny zon'ny mpanjifa. Ny zavatra ngeza be misongadiny aloha dia ny fampahafantarana ny mpitondra fanjakana fa misy zany andro zany ary tokony ho ankalazaina ampidirina anatin'ny calendrier amin'ny herintaona dia tsy ny RNDC intsony ny tompo-kevitra fa nitarika fotsiny zao ny RNDC manome lesona ny mpitondra fanjakana hoe misy andro raisam-pirenena zay tokony ho ankalazaina eto amintsika. Zay aloha dia ny zoan'ny mpanjifa izany. Zay ny voalohany. Faharoa, fampahafantarana ny olona inona dao le zo ananany. Zay. Fahatelo, inona dao le zavatra soniavy ny firenena malagasy tany amin'ny firenena mikambana ka tsy nampiarina teto amintsika ary tokony hampiarina ary tsy maintsy hampiarina. Zay. Fahaefatra, ny fametrahana lalàna tena matotra ohatra ny any ivelany iarovana ny zon'ny mpanjifa mba tsy tabataba foana izahay mpiaro ny zon'ny mpanjifa rehefa misy zavatra tsy mety fa tsy ara-dalàna io dia manova le olona. Fahadimy, mba ho tompona andraikitra daholo ny citoyen rehetrarehetra eo amin'ny fiainany ary mahafantatra ny zavatra mikasika ny fampiasan'ny volana. Anisan'ny tanjon'ny tambazotra mpiaro ny zon'ny mpanjifa voalohany indrindra ny fampahafantarana ny zo izay ananan'ny mpanjifa. Isan'izany ohatra ny zo amin'ny fananana safidy indrindra eo amin'ny sehatry ny fifaninanana isan-karazany, eo ihany koa ny zo amin'ny fahafahana mahazo onitra raha misy olana mahazo ny mpanjifa amin'ny zavatra iray izay jifainy. Ny tamin'ny androany dia nisy ny fionamben'ny mpanjifa ary isy ihany koa ny fanolorana ny volavolan-dalàna mahakasika ny zon'ny mpanjifa ka ireo ministera rehetra no hanolorana izany ary koa ireo parlementera.